Tafiditra anatin'ny famolavolana ny politika ny fananatany dia nanao fanambarana andraisana ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena sehatra iombonana ho an'ny fananatany. Nandritra izany ihany koa no nitondran'izy ireo ny fanehoan-keviny manoloana indrindra ny fitokonana ny mpiasan'ny fananatany eto amintsika. Nampiseho fafapony ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena sehatra iombonana ho an'ny fananatany na ny SIF manoloana ny famolavolana ny politika ny fananatany tamin'ny 9 May 2024. Nanao fanambarana ty vovonana hitambaran'ny fiarahamonim-pirenena mikasika ny fananatany ty TCP-FLO no ny fiainona azy ireo ka nahazoana valiny mahafapo avy amin'ny fitondram-panjakana. Misy hetsika fandraisan'antara lehibe nataony fiainam-ponana ho an'ny fananatany tamin'izao resaka fanavaozana sy fanatsarana ny politika ny fananatany zao. Zany hoe hatrany Andohany tany Andohana 3 tany zany ny SIF no teraka dia tany zany zay dia efa mitondra hevitra ary mitaky teo anivon'ny fitondram-panjakana ny fandimby ny amin'ny tokony hijerevana ireo mampiasa tany indrindra ny tantsaha zany amin'ny ankapobeny. Ary dia isorana fandraisana raikitra ny fanjakana namola vola ny tondrana ny fanavaozana sy resaka politika ny fananatany zay dia nivoaka tamin'ny 9 May teo ny taratasan'ny politika momba ny fananatany zany sy fanapahan-kevitra politika lehibe tokoa hoentina manatsara ny fitantanana ny fananatany eto anivon'ny firenena. Fananeho hevitra mikasika ny fitokonana mpiasan'ny fananatany ihany koa ny SIF. Telo izy dia ny voalohany dia hoe zay nahita zany io politika io ny olana ho an'ny zareo satria talohan'ny voan'ilay politika dia taorianan'ilay voany dia misy zavatra tsy nahafapo an'ny zareo fa eto ilay telo mipetraka zany hoe voalohany dia ilay sampandrara mpiasa ny sampandraran'ny fananatany sampandrara fanjakana dia tsy nandray anjara tamin'le ino moa izy teo le famolavolana ny politika ny mpiasa rehetra zany. Dia voalohany aloha syndika zany aloha dia tafiditra ao anatin'ny fiarahamonim-pirenena ny syndika. Faharoa ny hoe suspension amin'ny fanomezana tamin'ny mpanjakana dia hanao inventaire aloha. Le inventaire zany tokony hazava aloha hoe raha anangana réserve foncière ianao dia tokony mazava meloa hoe atao inona le réserve foncière ary ny lalàna mifehy ny tany momba ny tany voatokana satria tany voatokana ny réserve foncière mbola tsy mivoaka ihany koa. Io zay hoe tsara raha ohatra ka abrogena no ireo antondro ireo fa kosa atsaraina izy satria le état d'esprit na le toe-tsaina mampifandroy an'le hoe aménagement de territoire, accès à la terre, sécurisation des droits sur la terre dia tsara io raha anamboarana texte mafimafy manara-dalàna. No mafitsy ny vovonana SIF ny fanatsarana ny politika ny fananatany mba hanomezana fahafapo ireo mpitokana mikasika ny fampirindranany ny fahazona tany ny fampiasana azy ary ny fiarovana ny zoho mahakasika ny tany izay sosikevitra ny entiny hamahana ny olana ihany koa.